mitondra hery izay indray ny loha hevitra hodiny antsika mandritra nyity herinandro ity miarabanao sy ny ankonanao ary ho tononona aminao ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Andehantsika hiaraka hivavaka. Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra lehibe tokoa ianao, tsy misy toanao ankehitriny meteza hamendra fo ary hamelany elokay tsiraray avy. Iain'ny teninao izay amin'ity anio ity, mitenena Jehovah ho fa vonany ainy mpanomponao. Amen. Rahalahy sy anabavy malala, tena zava-dehibe tokoa ny hianarantsika ny tenin'Andriamanitra, hienotsika ny tenin'Andriamanitra, indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra irery ihany no misy ny fanantenana, ao amin'ny tenin'Andriamanitra irery ihany no misy ny fampaherezana tsara indrindra. Ho tokoa mantsy ny tenin'ny Tompo manao hoe inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo zao rehetra nefa very ny aina, ka raha tiantsika ny anana fiainana tsara indrindra dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Mitondra hery no loha hevitra izay hodiniantsika araka ny voalaza teo, ary tsy hiala ao anatin'ny Salamo 150 mandritra nyity herinandro ity. Ao amin'ny Salamo 150 dia anisan'ny salamo tsara indrindra, mampahery indrindra, ary ahitana ny teny fikasana ny amin'ny fiarovan'Andriamanitra aisy ho anao, aisy anao izay matoky azy, matahotra azy, ary andeha hodiniantsika izany salamo izany. Ny loha hevitra ao anatin'ny Salamo 150 dia manao hoe ny mitoetra ao amin'ny fierena izay any avo indrindra. Salamo 150. Any andininy voalohany dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay any avo indrindra dia monina eo ambany alokony tsito. Monina eo ambany alokony tsito. Izy io dia maneho fa zava-dehibe ny fialofana ao ambany alokony tsito, satria misy tombontsoa maro samihafa ho aisy anao amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ity salamo andiny voalohany ao amin'ny 150 ity dia manome fiadanana ho an'ny zanak'Andriamanitra, ary manome fifaliana, fiadanana ho an'ireo izay manolo tena hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika tokoa ny manao izany sitrapon'Andriamanitra izany amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, amin'ny zavatra rehetra izay tenentsika, amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, dia mila manontany tena hoe sitrapon'Andriamanitra ve izany zavatra izany izay vao ataontsika, ary ho tanteraka amintsika ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany. Ary ilay fiadanana dia azontsika ihany koa rehefa mitoetra eo ambanin'ny fiarovany isika. Ilay hoe mitoetra eo ambanin'ny fiarovany dia tsy ho tenenina fotsiny hoe zaho efa mitoetra eo ambanin'ny fiarovany, fa ilay mitoetra eo ambanin'ny fiarovany dia hitady azy isan'andro san'andro, miaino azy isan'andro san'andro amin'ny lalany fianarantsika ny tenin'Andriamanitra, amin'ny lalany fitiavantsika ny tenin'Andriamanitra, fitiavantsika ny tsara, ary ilayntsika ihany koa izany zavatra izany satria mitarika antsika eo amin'ny fanatrehany. Rahalahy sy anabavy malala, ao Matthieu 7:7-30 dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitora-bato izay iraina ho ao aminao, impiry aho no tanangona ny zanakao tahaka ny fanombany akoho ny zanany ao ambany elany, fa tsy nety ianareo. Io Andriamanitra ivavahantsika io dia Andriamanitra mahatoky loatra izy io, Andriamanitra lehibe loatra izy io, ary Andriamanitra fitiavana izy io, tiantsika izy io. Raha nanoratra ity boky ity ny mpanoratra tamin'izay, izay tsindrimandry avy amin'Andriamanitra, dia zao no nahatonga an'i Jesosy ny teny azy, tian'Andriamanitra tahaky ny ireny zavaboary ireny isika, ary mihoatra lavitra no ireny zavaboary hitantsika ireny. Ny akoho rehefa mbola kely ny zanany dia miaraka amin'ny foana
ny reniny. Ary raha misy ny papango na ambodi mety hanafika an'ilay akoho, dia raha kofany ao ambanin'ny elany ao ny zanany. Ka mihoatra lavitra noho izany ny fitiavan'Andriamanitra aisy ianao, ny fiarovan'Andriamanitra aisy ianao. Koa aza matahotra eo amin'ity fiainana ity, matokian'Andriamanitra, itokio ny tenin'Andriamanitra, tadiavo izy ary mifankazara aminy fa omba antsika hatrany izy, hiaro antsika hatrany izy. Ary ery amin'ny Jaona 5:10, andininy 5 dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: izao ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao ho aminy. Dia mamobe izy, fa raha misaraka aminy kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Zava-dehibe ny firaisana amin'ny Kristy, amin'ny alalan'ny fitiavana ny teniny, amin'ny alalan'ny fianarana amin'ny teniny. Tena zava-dehibe, satria rehefa miray amin'ny Kristy isika dia voaharo ary fantatsika izay tokony ataontsika, haitsika izay tokony alehantsika, ary ninona ataontsika dia hitarika antsika ho amin'ny famonjena. Raha lasa ny bavy malala fa arakaraka ny fikirantsika amin'ny Jesosy Kristy sy ny tenin'i Jesosy Kristy, ka anaovantsika azy ho lohalaharana eo amin'ny fiainantsika sy ho fonenantsika, dia hafeno kokoa ny fiadanana ao anatintsika izany. Ary alehibe kokoa ny fanafana amin'ny fotoanany loza eo amin'ny fiainantsika. Ty ampahery ianao amin'ity anio ity, andao ity ny tenin'Andriamanitra, andao hiaraka amin'ny Jesosy Kristy, andao hifikitra amin'ny tenin'i Kristy isika, satria ny fifikirantsika amin'ny tenin'i Kristy dia mitondra fiadanam-po sy fiadanan-tsaina ao anatintsika tsiraray avy. Hitanao fomba manokana ny Tompo, ary hanome hery anao izany teny izany, ary tsy hiverina amin'Andriamanitra izany teny izany raha tsy mahavita ny asany amiko sy aminao. Andesika hivavaka. Andriamanitra rainay eo, ray be fitiavana, tia anay, tsapanay tokoa fa tena tia anao. Andriamanitra, mamindrafo, mamelany elokay tsiraray avy. Ankehitriny dia nomenao anay indray ny teny fikasanao, ampahery anay. Tompo malalo, ny teninao anie dia hitondra hery ho anay tsiraray avy, ary hatonga anay tsiraray avy, hatahotra anao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, hatonga anay tsiraray avy ho any amin'ny lalan'ny fiadanam-po sy fiadanan-tsaina. Andriamanitra, mivavaka manokanao ho an'ny mpanaraka izao fandarana izao, momba azy ireo tsiraray avy ianao Tompo malala, ary kasio ny fony tsiraray avy, ary aoka hita fity aminao ny sanakao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonona sy angatana izany vavaka izany. Amen.